candidat dimy ao Ambohimangakely mivondrona anohitra ny Alabato. Rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara anisy sata ny fanoherana. Tale General Nijirama miteraka resabe ny nany andrena azy. Mankasitraka anao mbola tsy misaraka amin'ny fahitalavitra MBS tomboklay sy tombokivavy tonga soa ato anatin'ny vaovao amin'ity matinali ny Alakamisy fa 7 ny volana Desambra taona 2020 sy 2020 ity anterina ny karakory samtsara ao amintsika jiaby asaina mpanajana ihany koa ianao karibu anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Vaovao avy any ivelany izay mahoraka manerantany amin'izao fotoagna izao dia tratra ny antsoina hoe destitution ny filoha Amerikana Donald Trump tsy maintsy hiatrika ny fitsarana eo anivon'ny Sena Amerikana ity filohany Etats-Unis ity amin'ny volana Janoary taona 2020 mandritra izany izy no hitondra ny fiarovan-tegnany manoloana ny fiampangany ny Chambre des représentants na ny député azy. Horatsika ny andindinizay eo amin'ny rindra-tsary ny Manora Andriamalala. Antony roa lehibe no hiampanganany Donald Trump. Voalohany dia ny fanapara-pahefana nandritra ny fotoana nitondrany. Ny faharoa dia ny fanelingelenana sy fampikatsona ny asan'ny Kongresy. Nianga tamin'ny alalan'ny resaka antarby ny fanaovana andriamatoa Donald Trump sy Zelensky izay filoha Ukrainiana ity raharaha ity izay mety hitarika amin'ny fionganan'ny filoha Amerikana. Fantatra manko fa nisy ny resaka famatsiana fitaovam-piadiana omeny Donald Trump any Ukraine ho takalo ny antota taratasy momba ny Joe Biden izay atahorany fatratra satria heverina fa kandidat demokrata matanjaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena Amerikana amin'ny taona ho avy. Raha toa ka ny roa ampahatelo ny sénateur any États-Unis no manaiky ny fiampangana any Donald Trump dia miala avy hatrany eo amin'ny toerana mahafilohampirenena azy izy ary mandray ny toerany vonjimaika ny filoha lefitra. Raha teo amin'ny tantara dia i Donald Trump no filoha Amerikana fahatelo amperinasa izay tratra ny raharaha tahaka izao. Ny voalohany tamin'ny taona 2020 sy 2020 ka hatramin'ny taona 2020 sy 2020 dia ny filoha Andrew Johnson izay filoha fa-70. Ny faharoa kosa dia i Bill Jefferson Clinton izay filoha fa-20. Nitondra tamin'ny taona 13 sy 1990 ka hatramin'ny 2020. Ity farany izay voapanga tamin'ny resaka fijangajangana. Ho an'i Richard Nixon izay filoha Amerikana fa-70 kosa dia nametra-pialana teo amperinasa izy ny taona 17 sy 1990 noho ny raharaha Watergate. Any amin'ny firenena mandroso toa ny États-Unis arahana sy ajaina fatratra ny lalam-panorenana ary tsy azo ampiasaina na adika araka ny itiavana azy toy ny zava-misy eto Madagasikara. Hita taratra amin'izao fa ny fanajana ny lalam-panorenana ihany no mampandroso ny firenena iray fa tsy ny fanaovana hitsin-dalana tahaka ny mahazatra ny mpitondra eto amintsika. Eto Madagasikara kosa indray dia voatendry omaly tao agnatin'ny filakevitry ny gouvernemanta ny tale generaly tantana ny Jirama indray mampiteraka resabe ity fanendrena olona ity izay raha ny fantatra dia ny sosikevitra avy amin'ny filoham-pirenena no nanendrena an'ity tale generaly ny Jirama ity. Vaovao mandidina an'izay no tateriny Miradora Benjamina eo amin'ny sariny Tahiriniana Ranarnirina. Dia iny zany fa nivoaka nandritra ny filakevitry ny minisitra ny anaran'ny tale generaly ny Jirama. Tsy araka ny anarana nivoaka sy nalazana helin'ireo gazety mpivoaka isan'andro. Tsy olom-baovao eo amin'ny tontolo fa ny ministry ny angovo sy ny rano sy ny akoranafo efa voadaka teo aloha ihany dia hivonjy Andriamangy zany. Gaga ny mpanara-baovao hoe tsy efa resaka Jirama ve na nisorana ity teknisianina ity teo amin'ny toerana na ministra azy ny 30 oktobra lasa teo dia zao averiny zao ary ahetra amin'ny toerana mahatale generaly. Tena nahagaga ny maro tokoa ty fanapahan-kevitry ny filoham-pirenena ity satria dia tao aorian'ny nanalana ny vonjy Andriamanga teo amin'ny toerany dia fanaratsiana ny nameno ny gazety mpomba ny fitondrana ny amin'ny tsy fahaizany sy ny tsy fahafehezany ny ministera tantaniny. Voalaza teo fa tsy isan'ireo kandidat tao anatin'ny lisitra avy eo amin'ny filan-kevim-pitantanan'ny orinasa Jirama ity tale generaly vaovao ity. Ny antony raha ny fanazavana azo avy amin'ireo mpikambana ao amin'ity filan-kevitra ity dia satria nisy lisitra fanampiny izay avy amin'ny filohan'ny repoblika. Isan'izany vonjy Andriamanga.
nahasorenareo mpikambana ao anatin'ny filakevim-pitantanany jirama ty fanapaha-kevitra ity satria na izy ireo aza tsy nahalala ny fisiany tindrisitra fanampiny sy ireo kandida ao anatiny fa indrindra ny fanendrena ny vonjy andriamanga ho tale jeneraly. Mahantra teknisianina tokoa ve ty fitondrana Andry Rajoelina ity? Toa manamafy izany izao fanapaha-kevitra izao satria dia nitonta ihany no vadibadika. Aiza ho aiza tokoa izao ny fanendrenan'ny solon'ireo minisitra Robanga efa mbolana maro izay ao anatin'ny governemanta dia ministry ny raharaham-bahiny sy ministry ny angovo sy ny rano ary ny akoranafo. Ary mbola aiza ihany koa ny fanendrenareo governora 12 ambiny anampy ireo izay efa voatendry ny volana septambra teo. Na dia tsy araka ny lalam-panorenana tokoa aza izao fanendreny izao dia ilain'ny olom-pirenena ny malala ireo tompona ndraiky mpanjakana ifeny faritra misy azy. Sa ve tsy lahara-pamehan izany amin'izao fa reny faritra 12 efa nahazo governora ireny ihany ny maika ny fampandrosoana. Fa araka ny efa fantatra sy araha-mahalala dia tsy lany teny anivony antenimera mpanao lalàna ny volavolan-dalàna momba ny teti-bolam-panjakana ampiasaina amin'ny taona 2024 tsy maintsy didy itsy volana araka izany no ampiarana n'io lalàna io. Naneho ny heviny momba izay indrindra androany ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voavidy tao amin'ny boriboritany fahadimy teto Andrenivohitra. Andeha rahantsika ny andindiny izay eo amin'ny rindran-tsariny Manora Andriamalala. Tsy tokony ho amaivan'ny filoha pirenena ny fanitsina nataon'ny loholona tao anatin'ilay volavolan-dalàna mifeny teti-bolam-panjakana 2024 hoy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara. Zava-doza sy fandikana lalam-panorenana no tadiavin'ny mpitondra hatao ankehitriny amin'ny alalan'ny fikitiana ny fe-potoana iasan'ny loholona izay saika nolaniana saingy tsy lany teny anivony antenimera-pirenena. Etsy ankilany fohy ny fotoana nahafahana nandinika ny lalàna teny amin'ny antenimera-panao lalàna noho ny fomba fiasan'ny solombavam-bahoaka sasantsasany ao amin'ity androm-panjakana ity. Ny andro vitsivitsy farany dia nibosesika ilay lalàna hoe narosa hodiniana teo anivon'ny antemera-pirenena dia tsy nanam-potoana tena andiniana azy na ny antemera-pirenena na ny antemeran-doholona. Ny fanombohan'ny fotoana na séance plénière io indrindrandrindra dia mifotoana tara adiny 2 adiny 3 aty aoriana. Ny fotoana nefa tena hoe kely zara nanana 5 andro ny teo anivon'ny antemera rotota andiniana izany volavolan-dalàna momba ny teti-bola 2024 zany. Dia azo lazaina ihany koa hoe mety nisy ihany kajikajy tao ambadika tao, mety nisy ihany kajikajy sy atao hoe intention délibérée ve inona ny fiteny azy hoe fanahiniana voalazany lalàna fa rehefa mitranga ny zavatra toy izao dia ny eo anivon'ny fitondram-panjakana afaka manapaka amin'ny alalany didy itsy volana. Ireo ilay atao hoe amendement na misy fanovana natovana nataon'ny teny anivon'ny antemeran-doholona ho raisindrareo ve izay tompona andraikitra ihany koa ianareo teo anivon'ny gouvernemanta no ny tany amin'ny ora farany dia azo lazainareo hoe niterenareo akolaka ihany ny antemera andinika lalàna 7 ao anatin'ny 2 andro ary amin'ny taona ho avy indray amin'ny afaka herintaona vao mandinika zany lalàna momba mahakasika ny teti-bola zany ka miteny aminareo tompona andraikitra ianareo ka tokony andinika tsara satria ho tapahanareo amin'ny alalany raisinareo amin'ny alalany didy itsy volana ny fampiarana an'izany. Mikasika anareo fa hoe foanana na enana na borina zany teti-bola ampiodinana ny antemeran-doholona zany. Mandika lalàna ianareo satria raha ny lalàna ny loi organique sy ny lalam-panorenana dia milaza mazava fa tsy azo kitihana ny mandahan'ny sénateur nareo loholona. Ny mahagaga izy nefa tonga dia ao anatin'ny volavolana teti-bola dia tonga dia teti-bola mahakasika na sénateur 20 fotsiny sisa atsofokareo ao. Dikan'izany manao hitsin-dalana ianareo tsy manara-dalàna ianareo fa tokony natao meloha ny fangalana ny hevitra mivoaka amin'ny alalan'ny référendum manovana an'izay lalam-panorenana izay amin'ny apahan'izay na ny ezahana novandra izay ianareo vao niampita fa le sarety nataonareo tany alohan'le omby. Ankoatra ireo dia nanameloka ny ady ambony latabatra izay ataon'ny mpitondra sy ny mpitantana eto amin'ny firenena ihany koa ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny boriboritany fahadimy teto Antananarivo renivohitra. Tsy tokony ho ny vahoaka hatrany no atao sorona amin'ny fanapahan-kevitra tsy ampiheverana ataon'ny mpitondra hoy izy.
Manodidina an'izay indrindra moa dia namoaka lahatsoratra mikasika ilay teti-bolam-panjakana 24 ny gazety Le Monde izay nambarany tao anatiny lohateniny fa varavarana bevata misokatra ho amin'ny kolikoly izy io. 770 tsy voamarina ny ampiasana azy. Jessica Miray sy Tahiriny Aina Ranarmirina no mitatitra ny fanadihadiana. Nivoaka ny 17 Desambra teo ity lahatsoratra ity. Gazety vahiny Le Monde no namoaka azy. Ny tsy fangaraharahan'ny fitantanana ny teti-bolam-panjakana no asiany lahatsoratra resaka. Vola mitentina 7.7 miliara ariary be izao na 470 tapitrisa euro no tsy fantatra mazava no ampiasain'ny fitondrana azy. Tsy misoratra ao anatin'ilay teti-bolam-panjakana akory ny ampiasana azy. 4.4 amin'ny teti-bolam-panjakana ity lelavoly ity. Varavarana misokatra ho an'ny kolikoly ity ataon'ny mpitondra ity hoy ny firaisamonim-pirenena CCOC fa io ihany koa ny tsy fahampiany mangarahara. Mampiahiahy ihany koa ity lahatsoratra ity hatrany ny fahitana famitentina 2.9 miliara ariary ny findramam-bola ho an'ny fanamboarana hopitaly. Findramam-bola ara-barotra na komersiala no natao antony ilay famindramam-bola. Eo indrindra no miteraka ny olana. Findramam-bola tsotra na préférentiel no tokony nanaovana azy. Ny hopitaly raha teo tsy misy fihodinany ara-toekarena. Ampitombo indray ny trosababen'i Madagasikara ity findramam-bola ity. Manao sesilany ny fitavozavozan'ny fanjakana sy ny tsy fahaiza-mitantany. Mbola manapirofo izao fa tsy hainy fitondrana ny laharam-pahamiana ho an'ny vahoaka tantaniny. Izay vaovaon'ny politika izay hatrany dia nanatanteraka valan-dresaka tamin'ny mpagnano gazety tetsy amin'ny hotely Telozoro Andrefanambojanahary ny fikambanana MCFI tamin'ity androany ity no marian'izy ireo tamin'ny izany nandritra izay moa fa mila mirahina ny malagasy jiaby. Germaine Menjanahary sy Toky Ramarolahy. Tsy tokony ijerena loko politika intsony ny famahana ny olana izay mahazo ny malagasy amin'izao. Ary ny malagasy rehetra no ilaina ijoro iaro ny marina. Ny zavatra tsy marina voaka malagasy azo anaovana amen. Fa ny zavatra marina ihany mitaky ny famarina io zany isika zany zao zay MCF daholo isika rehetrarehetra zay tonga miaino nanareo mpanao gazety zao de MCF satria miady amin'ny alabatsy nosika le problème ato Madagasikara zany sarazavaigna vokatry ny olom-bo fidy amin'ny alalan'ny nosika miteraky sy crédibilité zany miteraky sy fitokisany vahoaka malagasy sy miteraky sy fitokisany mpamasy vola sika. Tsy vao androany ny MCF no nitaky ny anovana ireo mpikambany seni saingy rano natondraka ambolongisa io fitakina io. Ny arahana hita ny vokatry ny fifidianana farany teo iny ary rariny raha mitaky ny amoanany marina momba iny fifidianana iny ny vahoaka malagasy ankehitriny. Sy sanatriny vavako faninjehan'olona ny resana tamin'izay fotoana izay fa araka ny resana ety dia tolo-tanana ho vahaolana ho fanatsarana ny fifidianana ho atao manaraka. Nangatana ihany koa ny tsy fisiny fitongolana ny mpikirakirana zany fifidianana rehetrarehetra zany. Nangataka ihany koa izay indrindra tamin'izay ny fanavozana nisy mpifidianana. Nangataka ihany koa izay ny anao anovana na handrafetana vaovao ny mpiamana atao amin'ny ACC. Nangataka ihany koa izay tamin'izay fa tokony ho azavainy ACC amin'ny atsipriany ireo valiny fitoriana izay natao tamin'ny fotoana ambon'izay ary zany dia tokony atao amangarahara. Nisy ny aino hoe zay sa tsisy ny aino dia ny arantsika nahita fa nitanterahana moa izany fa 17 ny volana Desambra teo. Azon'olom-pirenena tsiraray atao no mijoro tsy voatery hiatrika mpanao gazety fa na ny mpivolim-politany na ny fivorim-pianakaviany na ny fivoriana fikambanana izay misy azy no samy mijoro milaza fa nisy ny losoka sy ny alabato ka ny fifidianana rehetra mifanesy ka hanatratrarana ny tanjona ijoroany MCF dia ny hoe mba ho fifidianana madio mangarahara ary ekeny be sy ny maro ny iainana sy tanterahana eto Madagasikara. Ny sabotsy zao eny amin'ny kianjan'ny Magrobeoririka manomboka amin'ny 10 maraina ny fotoana ho an'ny malagasy izay mijoro iaro ny fahamarinana.
Tetsy andan'izay ihany koa dia namory mpagnano gazety teny amin'ny Radama Hotel Antaninarenina ny RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra ho amin'ny fampanjakana ny demokrasia eto Madagasikara. Votoata ny fampiantsonga ny raharaham-pirenena sy ny fanamafisana hatrany famonjanana ho fefin'ny fitondrana ny mpanohitra. Jessica Miray kosa indray no mitatitra n'izay vaovao izay eo amin'ny sary ny Toky Ramarolahy. Mpanohitra tsy manohitra olona akory fa manohitra ny tsy fahaiza mitantana. Izay ilay hoe balizy. Niarahany aina tao anatin'ny herintaona izay ny olana tsy fahaiza mitantana. Fampanantenana miampy fampanantenana trany. Toy ny hoe mbola anaty fampelezan-kevitra izany isika. Ahitana olana avokoa ny sehatra rehetra. Ny fitakinana nosy manodidina, ny fifidianana, ny tsy fandriam-pahalemana, ny sosialim-bahoaka iray manontolo, hoy ny RMDM. Tsy araky ny nanapoizana azy, tsy araky ny eritreretana azy, fa maneno samana daholo ny eny antsaha rehetrarehetra. Toky tapaka vilany mitongilana, ndao izay tsy mety iaraha-manahy, fa tanorazana iombonana i Madagasikara. Tsy mpanakina dia mpanakina fotsiny izahay, fa izay kosa dia ho balizy iaro ny firenena tsy ho latsaka any ankady. Mpanohitra manana satany RMDM tsy mitsikera fotsiny fa vonona iara hitady vahaolana. Efa latsaka kanterena loatra ny firenena izay iaraha-manana nefa. Za angamba tsy verina amin'ilay hoe nosy manodidina hoe zao tantarana. Fa tiako amafisina fotsiny dia ireo fanapakevitra ireo. Tany amin'ny CCIV zany rehefa nanao fampidinika zay sy ny vahoaka zany satria maro ny vahoaka tonga atao ary isorana dia nandeha tamin'ny postulat anankiray zay hoe tsy azo iresana tsony ny atao hoe cogestion tsisy zany. Dia maniry mafy an'izany atao hoe fanorenana ny fotony zany. Amin'ny farany kosa zay fifidianana manakaikina ny fotony dia manao fanambarana ohatr'izao ny RMDM hoe andao ahy apetraka tokoa le fampitahana amin'ny taratasy mpifidianana na ny lisy mpifidianana fa mahaiza manaiky kosa raha ohatra ka manao fanambarana ny fitsarana hoe ity ny lany marina ary mbola mametraka eto hoe okare tsy isy teritery hoe tena tsy maintsy tianao atao anatrany anao mijery fahita lavitra vakitrano fanafia kidina pino voaka ny trano ianao ety an-dalana fanendahana rehetrarehetra hitanao dao meny vaovao na mifaritra alatromby doro-tanàna tsy mandry fa lemana ny tany le madofoloha. Izay ny mpanohitra joro tsy ilay mitsikera manonga mpanjakana fa mitsikera sy mandroso vahaolana. Izay ahina mafy sy soketain'ny fitondrana ary enjehina fa anonga mpanjakana. Manay tokoa ny mpitondra satria ratsy atao loza miantona. Eo amin'izay politika izay hatrany fa lafim-baovao hafa manoloana ny fandikan-dalàna izay nisy eo nandritra n'ireny fifidianana kominaly natao farany teo ireny dia nivondrona ny kandidat Dimy Mianadahy izay nifanina natao amin'ny komuna Ambohimangarova. Nisy nivalandresaka ho an'ny mpagnano gazety izay nataon'izy ireo tetsy Belera tamin'ny maraindray teo. Germaine Menjanahary sy Toky Ramarolahy. Tsy mitsabaka amin'ny asan'ny fitsarana fa mitaky kosa ny mba hiasan'ny mpitsara ampahamarinana sy maleo tena tanteraka ireo kandida izay mirotsaka ho ben'ny tanàna tao amin'ny komuna Ambohimangakely. Nametraka fitoriana ho an'ny kandida mpanjakana eny anivon'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana na ny tribunal administratif izy ireo. Le izy raha hoe zaraina tamin'ny mpianatra fotsiny tsy maninona fa le izy le ray aman-jenin'ny mpianatra mandeha mandatsabato no menan'le kitapo. Ty zany ny sary le kandida mihitsy no miteny eto dia mitazona n'le kitapo eto nzay tena olo-mpanjakana satria chef zapo nambotra biby zao ty eo akaiky ny kandida dia chef zapo nambohimanga ty eo akaiky ny kandida zay mikabary ka miteny mihitsy hoe ny kandida mpanjakana toanana aza miady amin'ny mpandobary fa raha vao miady amin'ny mpandobary dia tsy mety raha ny lalàna amin'ny 2018-008 dia tokony disqualifié ny kandida amin'izao na farafaratsiny annulation amin'ny voix obtenue mihitsy zany tokony evoakany fitsarana mahefa amin'izao zava-misy izao. Fandikan-dalàna izay nataon'ny kandida mpanjakana
no nahatonga ny firaisan-kilan'izy ireo izao. Ny tanjona dia le hoe fifidianana madio fa io fifidianana manakaiky ny vahoaka tsy mandaa izahay collectif des candidats zay safidin'ny olona zay tian'ny olona hitatana anazy fa le izy hoe ao anatin'ny fahadiovana sy ny ara-dalàna tanteraka hoentina ny Majunga ny lehibe pokotany rehetra nefa ny lehibe pokotany manana andraikitra ngeza be amin'ny fifidianana communaly tsy mety zany satria ao anatin'le fifidianana zahay hoa tsy mandaa zay voka-pifidianana raha ao anatin'ny fahamarinana. Ivadika lafim-baovao hafa itsika mitsipaka marin-drano ny fampidirana ny kolotsaina vahiny izay manimba ny sotoavina malagasy ny jeneraly Ramakavelo nandritra ny dinika izay nifanaova ny mpagnano gazety ny MBS tamin'ny omaly no nitondrany ny heviny momba ity lalàna izay mampiteraka resabe ity. Miradora Benjamina sy Tahiriny Anarana Arnirina. Resabe ny nateraka ilay lalàna momba ny fiarovana ny olona amin'ny herisetra izay nolaniana antery teny Tsimbazaza ny herinandro lasa teo. Na tsy misy resaka fanambadian'ny lahy samy lahy na ny fanambadian'ny vavy samy vavy azy io lalàna io dia mihevitra ny maro fa efa dingana iray izorana makany. Io hoe fanambadian'ny lahy samy lahy na vavy samy vavy io zavatra paikady avolenta ataon'ny firenena lehibe. Tsara ngamba mba mampatsiaro kely an'izay hoe misy mpikaroka Amerikanina izay nilatsa efa tany amin'ny 5 taona lasa no nahitako an'izay review zay hoe raha mbola ohatr'izao izy ny fitombony zanak'olombelona any amin'ny taona 540 tsy mahavelona ny olombelona intsony tany na samy amokatra daholo tsika rehetra na samy miompy daholo tsy mahavely be loatra noho izany dieny zao azay mampikaroka tsy maintsy mitady vahaolana fa tsy hoe rehefa miatra voataitra dia hoe tsy maintsy atao zay tsy ampitombo aingana ny zanak'olombelona zay zany rehefa fitopisainana nentina dia misy fomba maro vitsivitsy ny voalohany indrindra dia amin'ny alalan'ny ady io sady be dia be ny maty fa indrindrandrindra anisan'ny mampidibola be ho an'ny firenena mpamokatra fitaovam-piadiana mahery vaika amidy any amin'ny firenekafa. Ny faharoa amin'ny alalan'ny ataony hoe fanambadian'ny lahy samy lahy na vavy samy vavy lahy samy lahy veteraka vavy samy vavy dia anisan'ny zavatra anankiray ary hitanao fa ny any amin'ny firenena mandroso amin'izao tena ohatrany iny moa ny fomba anehoany azy ny fomba itenenany azy dia ohatry hoe aoka hanaja ny safidy ara-pitiavana ny olona tsirairay avy noho izany dia manomboka izao dia azo ekena ny fanambadian'ny lahy samy lahy ary ataovana fanambadiana ara-dalàna any amin'ny mairie firenena maro amin'izao fotoana izao efa manao an'izany ary misy aza efa honono tsy fantatro firenena manao hoe maninona moa rehefa azo atao any amin'ny ara-panjakana maninona raha mba atao ny ara-pinoana any jefinony any koina le anaovana azy any am-piangonana fa ny azahoana taranaka ko taranaka inona no azo amin'ireo dikan'izany tsy ilay natao an'izany mihitsy ary tena ataoko hoe fanapotehany lafiny ara-pinoana zany zavatra any nataon'Andriamanitra lahy sy vavy ny olombelona apitoy ny taranaka fa tsy hoe lahy samy lahy maninona ny anjely ny temiteraka sady tsy lahy tsy vavy zay ny antony fa ny olombelona miteraka mitoy ny taranaka zay zany dia efa lavinaka ka io tena paikady avolenta tsy ampitombo dia ny fahatelo manarakarak'izay le hoe tsy ampisy azy dia ny fampiasana ny teknôlôjia avolenta io tena misy lafiny tsara be dia be tsy hita-pesipesena fa misy lafiny ratsy dia ny fanapotehana ny fiarahamonina tsy mahay mifampiresaka ntsony ny mpivady tsy mahay mifampiresaka ntsony ny mpianaka miala amin'ny tontolo hita-maso azo tsapaitanana ny olona fa miditra amin'ny tontolo hita-maso tsy azo tsapaitsana zany hoe miala amin'le monde réel ozy ny vazaha dia miditra monde virtuel tsika nge amin'ny malagasy atsika dia tsika tena mandala an'izany hoe asin-drazana matoa raha vao misy manambady dia tsofina rano moaran-jaza lasa zazavavy fito lasa fito vavy ka aiza ny fito lasa fito vavy amin'ny lasa samy lasa mivavy samy vavy ao aiza le tsodranorazana zay ny ataoko hoe malagasy raha mbola mitasina malagasy azy tsy anana fisainana an'izany mihitsy za tsy mino an'izany fa zany zavatra zany mahatonga hoe za miainga foana amin'le hoe kolotsaina sy kolom-piarahamonitsika amin'ny malagasy atsika reny zavatra nentim-paharazany reny ary zany asiny zany malagasy ty mbola mavesa-danjany zany fa indraindray ohatra ny amavantsika dia reny foana reny obolany reny misy dikany reny ny tahirin'ny fahendrena malagasy any anatin'ireny zavatra reny na ny fifandraisana amin'Andriamanitra na ny fanajana ny fiarahamonina na ny hoe ilaina ny fananana taranaka mampita ny taranaka zay.
fa tsy karitra eny rehetra eny ireo dabapako izay nampiasaina teo aloha apetraka eo anoloan'izay kosa ny dabapako vaovao izay sady hatao anafina n'ireo fako mivangongo sy ny loto ao ambadika izany rehetra izany izay iaina ny ponina eny rehetra eny. Ravo Razafy Mahenina sy Mathieu Princy. Madio ivelany ny fanjakana raha izay no hita amin'ny sary. Tsara ny mandroaka fako saingy avela mivangongo ao ambadiky ny dabapako vaovao, ny tota sy ny fako misavovona, manginy fotsiny fofona masisy iainany manodidina. Eto nosopatrana izao, sekoly no tena manakaiky ny fanaripako, tsy fahasalamana no ateraka izany ho andro mpianatra, toy ny fahaseporana sy ny aretina hafa. Maimbo moa tsy maintsy maimbo fa miaritrako. Ataonao ahoana raha ianao tsy afaka ny teneniny any ambony ataovy an'izao zay na any. Dia tia raha mifaky avy nitobaka teto amin'ny taxi. Fasimbiniko fa simba le crayon fa tsy mety tokony alana amin'izay dia mba soloana vaovao ohatra atao double zany no tena marina simple kely dia tsy mety dia lasa miparitaka le fako. Raha malala fa nivangongo ny fako teto Antananarivo tsy nisy nandroaka ataony milalao baolina ny fanjakana manao politika madio ambony tsikoka ary mampidera faninanana karalany be ny tanàna Antananarivo vaovao navoaka ny camion sy ny dabapako. Maninona an'izao vao natao izany raha fampandrosoana sy tanàna madio tokoa ny katsaina. Eritona latsaka kely zao ny lasa samy andrandra vokatra azo tsapain-tanana ny rehetra. Vaovao makasika n'izay sosialy izay hatrany dia zaza mahery ny 700 no nitolorana kopy maimaim-poana teto Antananarivo renivohitra tamin'ny omaly ny tao amin'ny boriboritany voalohany, faharoa ary fahaefatra no nisitraka an'izany. Ny andindin'izay eo mirindra tsara ny Andry Rakotomalala. Andian'ny fahenina amin'ny hetsika fanomezana kopy soram-piankohonana maimaim-poana ho an'ireo zaza izay tsy manana izany no nataon'ny komuna Antananarivo renivohitra. Mahery ny 700 ny zaza nahazo kopy maimaim-poana ny maraina ny Alarobia 20 Desambra 20 sy 20. Ny volana Septambra raha tsy ahivina no nisy ny hetsika kopy faobe farany teto Antananarivo ka ankizy 90 sy 100 no nisitraka izany. Ity no totosaina omaly ity ho ny tompon'andraikitra avy amin'ny kolo aina no namarana ny fizarana kopy faobe ho an'ity taona 20 sy 20 ity ary toy indray izany amin'ny taona 20 sy 20 izay efa mitsidika io. Zo fototra maha-olombelona ny fananana kopia ny soram-piankohonana. Izay no antony mahatonga ny komuna Antananarivo renivohitra manao ny hetsika ary miara-miasa hatrany amin'ireo mpiara-miombonantoka. Manampy betsaka ny fanatsarana ny hoavin'ny zaza ny fananany kopia. Antony lehibe nampidirana azy io tao anatin'ny vinany ben'ny tanàna lalao ravalomanana izany. Izay fikambanana koloaina zany dia manao fitsarana kopy faobe indray andian'ny fahenina eto boriboritany fahaefatra amin'ity taona 20 sy 20 ity. Marina fa tamin'ny volana septambra tsika nanao 90 sy 100 ankizy. Izany hoe tsy tafiditra tsy vita indray mandeha izy dia tery tsy maintsy nasiana n'ity famarana n'ity zany androany. Ny ezaka kopy ho an'ny ankizy kosa dia nitohy foana. Fa lafim-baovao hafa indray dia no marena tamin'ity androany ity ny faha 5 taona ny sendika antsoina hoe SVS. Maro ny fiarovana ny zon'ny mpiasa efa vitan'izy ireo tao anatin'izay taona izay na dia tsy mora aza ny nanao izany. Asin'Andriamalala sy Andry Rakotomalala. Maro ny tombontsoa azo amin'ny mpiasa rehefa miditra ao anatin'ny sendika. Hatreto anefa dia mbola vitsy ny mpiasa samiditra any anatin'ireny sendika ireny noho ny tsy fahafantarana ary noho ny tahotra ihany koa. Ho an'ny sendika SVS izay sendika ahitana mpiasa maro ny ao anatiny dia maro ny karazana olana hitany tao anatin'izay 12 taona nijoroany izay. Ny olana izay amin'ny voizina tsy zay rery tsy nisy vesy reka mamvoy an'izay fa mahita an'izany fa ny olana ny antononasa zany voalohany indrindra io le resaka karama aloha voalohany indrindra iny tsy resahana ty karama voalohany ny fomba fikajina ny reny atao hoe ora ambony ampanga reny fiasan'alina ny momba ny resaka latsakempoka any amin'ny knaps sy ny resaka amin'ny resaka hoe fitsabona reny zany tena isa olo mbola tsy afaka hatramin'izao tsika amin'ny teny zao zany mbola ady isan'ny iraka mena ny SVS ny iady an'ireny taky an'ireny zany satria tena mbola voavana ny ezaka atao amin'izy io mino zay fa rehefa amin'izao fotoana zao mantsy efa miroborobo ny sendika
mpianatra ny mpikambana sy mitarika ny mpiasa hita efa mitombo ihany koa moa ny mpiasa miditra syndicat amin'izao fotoana zao na dia matoky fa rehefa maro dia ile hoe akangamato rehefa maro zantsika dia mifampianatra samay amin'izay fotoana zay habanana tanjaka tsara hiadivana sy takina ny zo sy ny tombotsoan'ny mpiasa. Nankalazaina androany moa ny ivon'ny fankalazana ny 12 taona n'ity syndicat ity. Vaovao manodidina ny fiatrehana ny fetin'ny faran'ny taona dia tsapa fa niakatra avo roa eny na mihoatra aza ny vidin'ireo kojakoja manodidina an'izay toy ny hazo noely sy ireo haingo fampiasa aminy ary ireo soma krismasy. Teny Analakely sy ny manodidina eny no nagnano ny fanadihadiana manodidina an'izay indrindra i Ravorazafy Mahenina izay mitatitra izany eo amin'ny sary ny Andry Rakotomalala sy Mathieu Prancy. Ny ankapity ireo hazo noely vita vahiny tamin'ity taona ity avy roa eny no mivarotra izay zara raha mahazo tombana satria mitsinjo ihany koa ny paosiny mpanjifa izay ambany fa efa mividy. Zao à 1,250,000. Le kely 100,000 dia 450. Niakatra be mihitsy ilay izy. Niakatra fois roan'ny vidiny tamin'ny herintaona zany ilay izy. Hatrany apotony mihitsy ilay izy fa tsy fantatro raha ahoana inona zany tokony hatonga an'ilay izy. Zao zara raha mahalafo 2-3 taloha ray andro zany mahalafo 10, mahalafo 20. Tsy ny hazo noely ihany no lafo, mila manambola mihoatra ny 400 ariary ny olona iray vao afaka manaingo izany araka ny habean'ny hazo noely ao an-tranony ary mety mahatratra amin'ny 2 ariary ny masonkarena raha lehibe ny hazo noely. Entana zao misonitra be ny akanana azy anaty magasin lasa misonitra tsy nisy ataona dia arakaraka ny angedan'ilay sapin. Raha mampiaingo sapin kelikely zao ianao dia jiro misy 50,000 mihoatra foana zao vidiny hatramin'izao aloha lasa misonitra ilay izy. Raha sapin tena ngeza kosa aloha tena manana ohatra hoe 1 million mihoatra ianao raha ngeda be ny sapin. Raha kelikely izy zany eo amin'ny 250,000 ny sapin ny décoration ampiasainao mahafenao anazy. Ity zao ny anay nivarotana an'ity mihoatra ny 50, ohatra hoe 50 mihoatra. Tony koa mirehitra daholo reo ka mirehitra daholo reto fa hafa zany le bolabolola kely reny hafa mihitsy ny anay reto jiro mirehitra daholo. Le kelikely efa jatelo 5,000 dia le bebe kely 703 arivo dia amin'ny 50 ny 10 dia 25 ny ao anaty sachet dia misy 15,000. Niakatra sady tsisy tromba fa lasa le province daholo ny entana dia tsisy trony anaty sinoa. Raha kelikely zany sapin dia eo amin'ny 75 eo ny totaliny hatramin'ny jiro kely. Tsy maintsy any amin'ny 300,000 any ambo mafeny satria ngeda be ny sapin iny. Le tsotra zao izy 10,000 dia le misy lamodiny kely izy zao 25 ny atombanana azy mety varotra dia 15,000 ny tena vidiny. 2 mètres daholo dia misy le 3 mètres le 3 mètres indray 15,000. Fa ny entana aloha tamin'ity lasa lafolafo ihany fa tsotra le tamin'ny herintaona tso lasa miakatra 10,000 saky ny le izy. Tsy efa misaraka amin'ny andro fety izay tena natokana ho an'ny ankizy ihany koa ny kilalao. Dinety reny amin'ny carton reny zao mora indrindra zao ny andehilahy zao 125, ny vehivavy 80,000. Tena niakatra be mihitsy ary izy tamin'ity. Ny tena ny farafamboniny ve ozy ianao? Raha kilalao nalaina 125 zao dia lasa niakatra hoe 150 ohatrohatran'izay. Vidiny kilalao zao aty aminay 15,000 satria ny olona zany tsy mahatakatra an'ilay lafo be tsony dia mamanao izay anjifan'ny madinika izay dia amidinay solde 15,000 ny kilalao. Nefa zany tsy mahazo betsaka izay amin'izany solde izany fa 200 ny azonay amin'ny ray. Samy manao izay fantany fa mety ny ray aman-dreny rehetra ary tsy afa-manoatra ny ankamaroany izay tia malifaly ny zanany. Tsy ireo kojakoja entina miatrika ny fety ihany moa no nahitana izay fiakaram-bidy izay fa hatramin'ireo sakafo ihany koa toy ny sakafo fampiasa amin'ny andavanandro dia ny menaka izany, ny vary, ny siramamy ary ny lafarinina sy ny atody ihany koa dia niakatra. Raha izay ny momba ny vidiny entana manao akory kosa indray ary ny fahavononany ny tsirairay amin'izany fiatrehana ny fety izany. Raha ny fanadihadiana nataony Asin'Andriamalala sy Andry Rakotomalala tamin'ity androany ity dia mitaraina sahirana avokoa ireo olona eto an-drenivohitra ary tsy misy ny vola hiatrehana n'izany fety izany. Andeha rahantsika izay. Izay kely ananana eo ampelantanana no entina hifaliana amin'ny fety noely sy ny farantaona ary ny taom-baovao. Saika izany avokoa no iainan'ny tokantrano malagasy amin'izao akatoko ny fety izao.
tsy misy intsony ny vola natokana hoentina anaovana ny fety satria ny hoanina anio dia tavina anio. Fanomanana fety aloha tsy misy fa zay kely eo ampelantanana no ahodikodiny fa zay eo ampelantanana zay eo ampelantanana zay kely eo ny faliana. Tsena zao anaona tsisy tsena mihitsy. Fety aloha hita tena sahirana daholo aloha ny olona rehetra zany amin'le eo amin'le fety mieritreritra betsaka hoe tsy misy mihitsy le fety fa fiainana andavanandro amin'ny arabe. Iny aloha tena ny akamaroana tsisy ao an-trano daholo ihany zany mpandamin-damo ohatrano. Fanomanana fety aloha zany dia hitanao moa amin'izao fotoana zao dia somary sahirakirana daholo ny olona ny enti-manana zany dia zay mba voahomako eo ihany no atao, zay mba voahomana kely eo ihany no atao. Zay zany talohan'io zany dia efa nisy ny manana kely le momban'ny vorona efa ela be ny nanoma zay tany mbola famirana. Iny zany ataonay amin'ny taom-baovao. Dia tsy hita fa dia ohatran'ny andavanandro ihany aloha fanomanana amin'izao. Dia tsy hita fa dia miopiopo kely ao dia le zay voangona kely tao no anaovana fety aloha amin'izao raha mahita fiainan'ity fanomanana mpianatra. Ao an-trano ihany fa tsy voaka amin'ity. Eo fanomanana fety aloha dia ohatry misy ataona ihany. Tsy dia misy hoe zavatra be atao fa zay eo no atao. Dia neny ankizy moa efa lehibe dia tsy dia makasarotra tsony ta fanomanana indray sabola aloha tsy ohatry nisy ataony miena indray iny aloha raha ray kilao ny anakisoa tamin'izany zao mety efa atsasa-kilao. Mazava araka izany fa tsy misy fiantraikany any anaty vilan'ny sarababem-bahoaka ny lokaloka sy ny fampanantenana nataon'ny mpitondra fanjakana amin'ny anatsarana ny fiainan'ny malagasy fa mbola mijanona ho fampanantenana pokaty fotsiny ihany izany hatreto. Iny ny masaka azona roso tamin'ity niany ity tomboklay sy tombokivavy mankasitraka anao nanaraka izany vaovao izany hatramin'ny farany. Fisoragna bevata ihany koa nentolotra nireo ekipa jiaby izay niaraka nisala nahafana nanatotosany ireny vaovao tany tokatrantsika kiraikiraiky tany ireny. Mametraka ny veloma samy tsara ao amintsika jiaby ny tenako amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.